fotoana ny tantara eto amin'ny RDA. Atolotry ny malay misaraka groupe-anareo zao ny fizarana faharosady farany amin'ilay tantara mitondra ny lohateny hoe tsy dia sitrapoko. Tantara nosoratan'ny Ranjahery Mayam na Erinarindra Erika. Novelomin'ny Tsiry, Tovo, Ianasoa niaraka tamin'ny Iary ary Saloy. Nandray feosinana Totosa, Tovo Andriambololona. Studio ny Prod. Manao papa? Raha zambeko efa maty any pasano voahirana. Voahirana zanakareo ihany retiry papa. Maninona? Oka aloha. Oka ianao tsy anatony eto amiko akory. Oka aloha fa matahatra mariny. Oka aloha ka. Papa! Oka aloha ka. Nanomboka ovinandray moa ianao no lasa matahotra e. Zanakao ange ahy e. Voahirana ihany ty fa tsy olon-kafary papa. Dia inona nefa ny tianao atao e? Anao inona tiako moa zany ianao io e? Iresaka amin'ny papa ka. Iresaka? Otry. Fa sao tokoa aloha ry papa ny tena horesahako a. Fahitana ve sao sa tena izy e? Tena niorina sahady ny hodi-dohako zany a. Maheno avy e papa e. Totera tsemboka tampoka be teo ianao. Fa marary nga ianao. Ahoana? Tsy marary aka. Tena salama tsara. Ianao miverina tapoko ty ange nataitra teo e. Ay veze izany e. Ie. Aza taitaitra tsony ary fa zazanakao. Naterakao ihany anie ty tongo ty e. Eny e. Resao zay tianao resana ary. Miaina anao a? Okey re. Zao ry papa. Ahoana? Rehefa nandinika mahakasika ny fangatahany Daniel zay lazainao tampoka taloha reny a. Daniel? Ie. Dia vonina natateraka amin'ny fangatahany ho vady. Ahoana tsara? Zany e. Fa naniany avy endry ity aloha e. Non papa. Matotra be a. Taorianan'ireny fandavako anareo reny ange dia tonga saina tampoka ihany ahy e. Ahoana? Sapako hoe na ny toetra nakahalan'ny Daniel loatra ary na papa sy maman aza tsy noenoko mihitsy. Ny avonavonako mihitsy koa aza moa zany e. Ka eto ary papa dia mifona aminareo sy maman a. Dia ilazao koa Daniel fa tsy netiny nataoko azy e. Tena manofy ahy e. Ahoana ny ampitombona an'izao e? Olona efa maty no resaka amiko. Tsy maty zany ary papa. Ahoana tsara? Nisy nanavitra nge zaho e. Nanavitra ahoana? Tsy mino ve ianao fa zaho ihany ty e. Voahirana. Avitra satria nisy nahita tsara nge ny nanipazanareo atao anaty rano e. Sa iverin'ny papa ho matotoa. Aza mba misangy ratsy a. Iza tokoa moa mahalala na mahatotondry na tsy fa olona efa matindry amiko a. Andao ary atao hoe voahirana efa maty hitanao ty e. Efa maty ianao e. Matotoa izy ny filazanao azy teo. Kanefa matotoa anie tsy iseho amin'ny andro atoandro ohatran'izao mihitsy e. Andro alina na eny amin'ny toerana tsy ahitana zavahana ry zareo reny no matety piseho fa tsy mba ohatran'izao ahitanao an'ilay zanako salama tsara sady velona eny amin'ny resaka aminao izao. Zany tokoa e. Ie. Misy marina ihany zany a. Raha fanana matoto tokoa izy mety sa iseho masoandro ohatran'izao. Dia mbola tsy resy lahatra foana ve papa e. Eny e.
to resy lahatra ihany aho fa enao tokoa io fa ty aloha misy fanontaniana mba manitikitika ansaiko mafy oe ahoana ry papa taloha reny a nandaha mafy mihitsy ianao raha mba nyresena lahatra amin'izao indray nefa dia indriny tonga milaza avy any fa manaiky sy resy lahatra fa inona no antony nampiovandry tampoka tao e sao reno izy ry papa mihaino andry ahy e rehefa nazavaiko tamin'ilay olona nanavitra ny tantarana tonga n'ireny famonoana reny a dia maro ny lesina nomeny ahy mahay zao ozy izy manaja ny sy mankatoy foana ny ray aman-dreny nahitanao masoandro fa ny alahelo-ndry zareo tamin'ny tsy nifanekenao no nahatonga ndry zareo anao famaizana mahery vaika tsy fahita firy ohatran'ireny e ay be dia be ny fananarana nomeny ahy e teo any nanomboka tonga saina ka izany no anton'izao fahatongavako sao rery papa ka zany ange izy io e sady tsy isa ray aman-dreny amandrika zanaka zany koa matoa izay nanao an'ireny dia takatray loatra ny hahasoanao tsapako izany papa afary Daniel ho tonga raha-pitso maraina fa mila miaona aminy aho sady te hifona aminy koa izany ry papa raha izany dia aza manahy foana fa ataoko izany nefa le hoe raha pitsy kosa angamba tsy posibla efa miverina ny an-dafy efa ela mantsy izy ny asako aza tapaka efa ela ny fanarahanako ay efa tsy niara-ny asa ohatry ny talohantsonga izay sy Daniel Ratsoriny ay tena sahirana izay mivady fa tsy ampy intsony ny fidiram-bola voatery hitady asa vaovao indraika za zao e tsy maninona rehefa ny fahatongavany eto ny tena ilaiko e ime fotoana fotsiny ary dada fa tsy hijanony eto aminangy andry io no ilana valiny zao dia zao zany raha ny androany kosa aloha dia tsy afaka hijanona ka aleo angamba manaraka nanantena ny olona izay hipetrahako any fa mbola hody ihany aho mantsy e zara teo nampanantenany zareo fa tsy maintsy ho avokoa dia tsy mba hijery an'ireny akory zany ry aleo manaraka izany papa fa tandre mo adinonao zay andeha aloha sao dia tavela aty veloma andraso kely aloha voahirana vetivety voahirana miverena aloha fa mbola misy tsy mazava maika ho aiza nefa ndry voahirana le rangatia lena fefa ho laza-dala ve sa manonofy atoandro tianareo no miantsoantso amin'ity andro atoandro ity voahirana fa inony zany rano mangatsika be zany mba matotia ka rano mangatsika natondrako anao teo io e ianao tsy inona tsy haiko izay nahazo anao teo fa efa tery ambony tery any tazana anao tetiko nga asa nananina fa mivadibadika tsy hay izany naleoko ny dinana teto mihitsiko kanjo voatafitra dia niantsoantso be tsisy farany ianao zany veny teo na alaiko ilay sao mbola nisy rano avy na ny rano voninkazo dia mba nitondrahako malalaka sao tsy ampy rano fa may loatra ty raha ambenao moa no nataoko ohatran'izany dia ahoana zakanao aza mba mahasosotra fa tsy efa lasa any izay izy teo izy voahirana natsotsonao teo ve voahirana tonga teo izy niresaka tamiko teo milaza mbola hiverina izy atoatoko sy mekara mihitsy ianao any an-dakozia dia misotro rano fa manofy ny olona efa maty ianao io ka tsy tonga saina tsara efa dily izy teo zany vao mipotra ianao tsy nofo fa tena izy le teo le rangadia nasaiko nijery anao tao izy fa nilaza tsy mbola izy nge milaza fa mbola maika avy dia lasa izy zany olona maty ange zany voahirana izany ka anao inona ty amin'ny fiainantsika velona ty indray ary sady inao ny tantara averiko foana fa tsy nanofy ara matotia ary tsy maty koa voahirana fa mbola velona ina tsara mihitsy nisy nanavitra hono izy ho ianao ve maheno sa tsy maheno tsy azo kokoa zany tantarao ihany aloha sao mba tsy nanonofo tokoa ianao avy mipetraha mihitsy ianao eto hitantarako azy eo fa hipetraka mihitsy ora ray teo eo ngamba nakako aina teto zay azo tory tampoka teto moa elany dia natory zany izy fa manofo aho ianao efa hoe natory dia enoy loha
tamina natona voahirana namota amin'ny torimaso sady ny raba. Vita reto ny sasalambako fa aleo amin'izay modoka so isy azy eo indray raha zaka raha tara ny sakafo. Tena tsapako valaka tanteraka mihitsy andro any fa betsaka loatra reto lamba ny sasako teo reto ka. Oay, ohatra mitady ho fanina zany. Aleo mihitsy loha akasisiny kely eto ka. Na ninona tampoka teo koa ary sa mety efa noana koa ngamba na mety mihetsika indray ny tension. Tsy haiko nefa zao hoe niakatra sa nidana. Ay, tena mefanina tanteraka ny lohako. Izany efa reny olona azo ilana fonjy ety fa tena mila tsosaka kosa ny vatako izany. Kay, tena mila ho vaky ny lohako izany ka. Kay, Maman, fa manina ianao? Toa avy dia nianjera be. Marary nga sa? Fondreo fa tena fanina re. Iza moa ianao? Ndraso hoe toa voahirana fa hoazao e. Calme aloha maman. Ao miarena aloha. Sady koa ty fa aza taitaitra ianao hoe fa marary ve ho maman? Fanina tampoka teo ny lohako dia zany ngamba nahatonga nampianjera teo e. Fa mba tsy maninona tsony io re. Fa mba viaiza aloha nipoirandry teo fa tsy hitako nge e. Ay, tsara aloha rehefa mba tsy maninona tsony ianao e. Soa aza fa mba avy dia efa tsinjoko meloa fa hafahafa maman dia nidina. Ry maman koa nge tsy tokony nakety irery ohatran'izao e. Soa aza mba nandalo tia fa raha tsy izany asa fotsiny nanjoanao teto amoron-drano teto. Ianao efa nanjera be teo ny tonga teto ka izany angamba ny tsy nahitanao Ay ve, misaotra betsaka kia. Ary toa mandinika maharitra be maman e. Fa tena ndry marina ve io ry voahirana? Ie, za ty fa ho izandray ary e. Izany ery maman tsy maty akory e. Nga moa ry papa tsy efa nanazava taminao ny antony nahavelona andray e. Ie, efa niteny izy fa toa tsy mbola resy lahatra ako. Dia izany nandinihanao tsara sao dia nandaingy papa? Tena izany mihitsy e. So avy eto ianao ry maman sao dia enjera fanindroana eo indray ka tevana loatra io ka tsy tsara hipetrahana. Sao dia tokony hodina mety amiko ry voahirana. Sao idiran-doza tia ka nahirana. Ao fahateriko maman raha izany e. Maka aina kely ihany aloha na izany aza fa reraka nge ianao e. Eny ary e. Efindry izany manolo tena natitra inona tsony moa no teneniko eo. Manaiky ary e. Ie. Ie fa hony tokoa aky. Ie? Aiza izany indry no mipetraka. Dia maninona ny tsy no tany an-trano tsony e. Ano any no mipetraka e. Mety tsy hitanao akory na ho atoroko aza. Raha vao milamina fotsiny ny resaka isy Daniela dia mody any amin'izay hipetraka mihitsy moa izany e. Izany? Ie. Aleo fa ekena ary e. Fa hono ary maman. Mety oviana hono izany Daniela no tonga aty Madagasikara sy andalo aty amintsika araka le resaka nataoko tamin'ny papa iny. Tao ela ary bizao. Hey! Dia ny lakamisy izy no mety akao an-trano raha ny filasana. Ay kosa. Tsy andriko ery. Tena efa maikana hita azy ahita azy foana ndry e. Mandrasa fa tsy ela akory izany e.
ay ary ndao amin'izay atero fa sao gagora zakaraindrika fa sura veloma moa fa efa tsy maninona tsony efa tsy fanina maninona tsony tsony ay ka ndao ary zaniko aleo etiko reto lamby reto dia ianao hoe tsy aloha ay moramora ihany na dia zany aza fa maro be any ireo lamba voasasy ireo e sakako ireo mamo fa ndao ary toa manofo zany fa hatsapako ny tenako hitako maso le zanako izay neferiko maty tamin'ireny fotoana ireny kay mbola velona na ombo ny tetika hatreto samy niny sy nahatoky hatreto na i papa na i mamo fa olombelona mbola ara-dalàna tsara ohatran'ny zareo ihany aty ny resaka taminiko mitoy ny tantara ho avy tsy ho ela ny tetika manaraka fa marety tsy maintsy ho tratrako ny tanjona ary aleo ararodiko jerena kely amin'izao ty fitaratra ity dia mbola variana eo aloha eo mamo aleo jerena hoe hoaizy papa sao dia ho trahatreto ny tetika dia efa maty-paikako vita ny kody matsika inona no ato tena tsara fa variana mikarakara ny ao an-trano ngiara tonga eo am-bavahady mamo vao miverina mety tsara izany fa tsy nanova ny planiny efa napetrako e ary aleo ampirimina any amin'izay aloha ty fitaratra ity sady efa kaiky koa ty mivavahady aleo mony tsy taitra amin'izay ie tongotsika apetrako eto reto lamby reto za eto ny iverina fa manaraka angamba vao androso ao an-trano fa maikamaika kely ary mamo dia tsy androso kosa ve ndry ka eny ary misaotra nanatitra taty atapoko masoandro eto aloha reto avy eo andalo any an-tsena any fa tsy mbola misy azo atokonao eny ary manaraka indray velomindry tena mafana ny andro fa tsotra ny maly zao ve tsy vo amin'ny folora raha izy nefa raha zao andro migaingaina be zao efa mila afady toa ohatra ny andro mitatao vonana ka mila avakilosola ho fomba aviteny izay fa mba ao ihany ary ve raha zakizay razako ao ihany ve nao izay e ato ihany ary misy hitadavanao ananga kay izay indray le fanina be tampoka aleo raha zaka aloha ho avy eto mihitsy ka avy mihitsy aloha ianao aty raha tsy misy atao tsony e nitady ho fanina hafahafa ho avy ahe otry fa ahoana e fa fanina ahoana ianao io marina tsy mahampivady-po ianao ty ka saika atapoko teto ny lamba avy ny sasaiko fa eto mantsy mba azo ny masoandro tsara e kanjo fanina tampoka zao na ny andeha ho any an-tsena avy eo aza nga ho vitako tokoa avelao eo reo aloha zany fa ataoko e aleo ianao atsy amin'ny zaridaina atsy ao zao no mba misy rivotra malefaka mitsoka analan'izany aretin-dohanao zany nahafana loatra kosa ange ny andro any fa tsy ohatran'ny omaly io no antony nahafanina anao angambany dia zany tokoa ngamba satria mbola tany amoron-drano angeny ny fanina voalohany ay raha ny anjairahako izay nge ka tena ratsy so fa tonga nalako voahirana dia iza ny nanampy sy ny nanatitra ny lamba voasasa tonga teto iza voahirana eno fa nahita ny voahirana zany ianao nahita ny zanatsika ary nateriny teto teo am-bavahady teo izy dia niverina fa tsy mbola afaka mandroso ny loha milaza ny mbola maika hono iziko dia maninona raha mba nresena lahatra fa ianao nge tsy salamy
tokony hoe mba nijanona izy na androany fotsiny azy. Izy ara teo nindridana be tsy hoe maika ho aizako. Avelako ianao aloha akaina eo a. Mety tsara eto. Eo ianao makaina. Mety reto e. Allo za na nireto lamba reto aloha. Sakafo atoandro zany ahoana? Efa vitako any ambony reny sakafo e. Ay kosa. Nandeha tany an-tsena maraina nijery izay ho atao lokantsika satria efa fantatro fa tsy ho tratranao no ireo lamba sasanao marobe ireo. Za koa efa tsy nisy atao raha teo nge. Ny ora fihinanana no andasana dia izay e, afaka misakafo. Misaotra anao re raha zaka fa raha zany ary zanako izany tokoa no mbola hiampiarerahana nampitrotraka dia entotsika ndraisina. Eny e, izay fa andehanao izay tokony atao aloha sao dia tsy maina eo ireo lamba ireo ka. Ndao ary. Ny fiainan'ny teny ity ho vita ihany na izao aza ny zava-misy fa ahoana ny anatanterahana ny dingana izay atao amin'ny rarahan'izy roa kely atsoatsy. Zanako vavy tokana no atao raharaha ka tsy tokony hanao zavatra mahamenatra. Ny asako ity mbola tsy misy tokotany mihitsy hatramin'izao. Mila mihetsika e. Raha pitsy vao maraina dia hitady asa ataoko aton-draharaha mihitsy izay. Efa ela izay mipetrapetrahako teto izay. Rehefa asa afaka mampidi-bola ato an-tokantrano na fera aza dia ataoko. Tanjona tokana ao napetrako aharotratrariko atsoatsy no hoe tafitako ny zanako ary ho sambatra eo anilan'izay ho vadiny izy. Zay dia izay ihany. Ho tratratotra ianao ry andriam-bavin-drano a. Tonga tonga soa ianao ry zanaky ny ranona mitahiraka. Efa nao tsara ny dingana na fampiomanana azy ireo tamin'ny alalan'ny tsindrimandry meloa. Arabaina fa naombony dianao zany e. Makasitraka betsaka anao a fa ianao ny tena nanampy ahy e. Aza mbola malaka misaotra retsy a. Fanombohana iny. Mbola izy tia lalana. Homano indray ary izay ho tohiny e. Andro tena saripady aminay mantsy ny andro alakamisy io. Saingy daty efa mipetraka io ka tsy azo ahontra intsony rehetra io a. Tsy azoko. Ary toa efa fantatrao fa ny andro alakamisy no iverenako any. Nefa nge za tsy mbola niteny taminao akory. Dia saripady ahoana koa moa? Nay rehetra izany a. Hatreo ny anjaranao. Aza mihemitra intsony fa morisora ty andresy e. Ary gamoa adininao sahady. Na tsy niteny tamika aza ny ianao ny dianao tany dia efa fantatro e. Kay tokoa moa manana an'ilay fahaizana maminany nareo mponin-drano. Tena nanadino a. Ie. Avinginao aloha asehoko zavatra e. Zavatra inona izany ry andriam-bavy? Jereo fa asehon'ity fitarary ty amiko ity ilay Daniel. Izay ilay andrasanao fantatrio? Ie. Sorata eto ny anarany a. Ny fanondronao anoratana. Ohatra ny renina toroko anao reny ihany re. Zao? Izay indrindra. Aza mieritreritra fa tsy Daniel ianao a. Fa manjary sao dia olo-kafa no hitrango io. Dia ahoana avy eo? Dia tonono ilay kody majika. Efa hainao izany safoy miankavanana amin'ny felan-tananao amin'izay ary ny fitaratra fa iseho eo izy. Tanao Daniel tokoa io. Oay, Daniel tokoa io. Tena efa fonao aty Madagasikara izy izany. Ntsô tonga vasoaky malala. Vonona be mihitsy ny ianao a. Tsy hanapoizay zavatra anjo azy aty akory nefany. Jereo fa hita soritra eny amin'ny endriny sahady hoe faly ary maika hita ilay zanaky ny rano irino vadiny izy.
lehilahy tsy lambo tio hoe marikoriko ana mijery azy aza. Mihetsika ianao ary sao dia iova hevitra tsy roso indray a. Miomana dieny izao ary hitsena azy eny amin'ny stationnement rehefa tonga eto Antsirabe izy a. Ny fiara hitondra azy no tiako lazainy. Fa tsy tsahatra nijery an'ity fitaratra magagy ity aho e. Amin'izay fantatro mialoha hoe aiza izy amin'izao. Dia amfiry no andray taxi Borosy zotra makaty rehefa tafavoaka ny vato aéroport e. Zay mihitsy. Efa tsy misy mampanahy tsony mantsiny amin'ny Daniel ka. Efa tsara rafitra amin'ny planina rehetra fa manatanteraka sisa e. Ho aiza amin'ny voahirana eo nefe. Iny voaka ny tômôbily iny Daniel. Ary aleo avy dia ho anatonako eny mihitsy. Merci monsieur. Merci. Bonjour Daniel. Hein? Bonjour. Vous êtes... C'est moi, Vohirana. Ah, Vohirana. C'est bien toi? Bah oui. Bienvenue. Merci. Et tes parents? Oh, à la maison. Ah, d'accord. Je suis ravi de te revoir, Vohirana. Peux-tu venir avec moi à l'hôtel? Non. Je ne peux pas. Mais... J'ai encore quelque chose à faire. Ah, d'accord. Mais j'ai une petite question. Ah oui, je t'écoute. Est-ce que tu sais parler au malgache? Je ne sais pas parler couramment le français. Bon, mety afaka miteny kelikely tsy maninona fa mianatra peu à peu. Misaotra ka ianao ary mahay be ihany fa mody fanina fotsiny tamin'ireko. Non, tsy mahay be fa dadanao nampianatra fonizy tany France, donc c'est compliqué pour moi hein. Fa vonona foana hianatra, vonona. Hainao foana io fa aza manahy e. Dia oy, ity misy taxi fa ndao andeha amin'io ary e. Taxi. Ah, ok. Vohirana. Mifoaza amin'izay aloha fa ampy izay torimaso izay. Efa misivy eny izao e. Efa andalana ho any an-tranon'ireo ray aman-dreninao ilay tovolahy. Ary tena tafatory be teto akay. Anainga zaho aho izany sao dia ilay vahiny indray no sasa miandry ny mpampiatranoko. Izay mihitsy. Fa mitandrema tsara. Aza atao atsarambina mihitsy ireny fepetra maro samihafa efa nambarako anao reny. Izany a. Ie. Ireo fitaovana mpiaraka aminao koa aza misy adinoana. Izay a. Ie. Tsarovy tsara mba tsy hisy very. Oka tsisy ahalala na ahatsikaritra ireo fitaovan'ireo mihitsy a. Ary farany a, fa adio ny mametrapetraka etsy ireo fitaovan'ireo mba tsy hanimba ny fikasanao, izany a. Ie. Zay voaray Vohirana. izay e. Mbola tsy nanao atsirambina ny hafatra aho ary mahazo matoky ianao fa matoa manatratra n'ity tanjona lehibe ity a. Na dia tsy sitraka ao loatra aza dia tsy sanatria nalabaraka fa falifatiny ary tsy maintsy efaiko e. Tovavy mahery fotakanao tsy resy fa mandresy ry Vohirana. Ie. Lasa ary aloha fa mbola lavitra ny lalako e. Sasa miandro eo ry papa sy ry maman izay. Izay mihitsy. Mandehana dia soavadia vitanao io e. Aiza foana ary Daniel mbola tsy tonga e. Nefa zareo vazany mba fatra-panaja fotoana ihany fa tsy mpanao fotoana azo ohatrantsika e. Daniel koa ve moa dia ametrapetraka fa efa fotoana niny androany e.
Efa mba nisy zavatra ny maninareo anajana an'la vahintsika ve aloha raha matoa? Zany indray ve no hoe ho adindra nga? Zany zao no tokony ho resahantsika fa tsy resaka hoe aiza foana e, oy e, patati patata e. Ianao koa ty dia mora ivady-po fahatany eto ka. Nareo koa zany tsy azoko mihitsy andeha kely ho any amin'ny efitro aloha vetivety e. Avelako eo nareo. Pampandry ihany io ko. Mandeha na raha ho andry e. Idabodaboka kely angamba aloha mandrapahatonga amin'ny vahintsika ka. Atsoa ihany ary rehefa sendra misy ilana tany ka zay. Mienoeno a. Sao dia variana loatra ny efitra any ry ka hitanaka ao ampavahady eo Daniel rehefa ho tamy eo. Aleo jereko indray le fitaratra aloha mba hamantarana izay misy azy amin'izao fotoana izao ka. Ny olona efa sasa miandry fatratra. Apetrako eto ohatran'izao ty dia zay fa voasoratra ny anarany. Zay safona zany sisa dia miandry izay avoakany. Oay, ary ny efa hivily akatihiny kosa akaiko. Ampiriny koa angan'ity fitaratra ity sao dia hisy ahalala fa mitazona an'ity ato aleo mony tsy taitra fotsiny. Voahirana voahirana. Ndao re mba jereo kely aloha zany olona ao mba vahady eo zany fa mety efa le vahiny andrasana kosa angambe. Ho avy e. Bonjour. Bonjour. Mandrosoa. Ça va? Oui, ça va ka. Ary ianao salama tsara? Tsara ihany. Zao vao tonga Daniel. Désolé hein? Fa dia tena taraiky ianao voasazy ianao avy eo. Aleo idiko ty vavahady ty aloha. Non, aleo idiko. Tsy mety. Io indray ary zaniko. Avy dia hiakatra zany. Oui, mety foana. Tsiela. Ok. Otry. Fa aiza aloha izay olona nampandrosoana nitondra indray ty no mikadokadona rery avy any e. Ao afara ao izy. Zao kosa aloha tsy maintsy resaka manokana atsy amin'ny efitra atsy aloha izao. Dia nareo mba haritra kely. Rehefa vita ny resakay izay nareo vao afaka hoe miaraka mitafa aminay. Ekena? Maninona koa zao raha tsy asiana an'izany resaka manokana izany ka? Zaho moa dia mba gagako. Izay aloha no izy. Nareo anaiky. Mba mahita atao koa ndry ity ka. Sady izy ty. Tsy ela nge izay fa vetivety fotsiny e. Bonjour. Ça va? Ça va bien. Tonga soa Daniel, mandrosoa. Tsy ela izay fa vetivety fotsiny andao ato amin'ny efitro ato. Ato ny efitro manokana e. Iresaka manokana aminao aloha ka tsy maintsy nampandrosanao aty. Efa mahalala an'izany mantsy papa sy maman ka ao avy midira dia mipetrapetra aza miafahafy e. Ok. Nangaiyay ery Daniel. Na nandray tanana aza tsy mba nataontsika azy fa dia avy dia nisakana ny kala ratsy ty. Ko nangatsapony eto indray ty zanakao marina. Tao mipendipendana tsy maharay lamba sahady. Dia izay no izy tu dois accepter ma condition, compris? Oui, ok. Manaiky anao za chérie. Manaraka an'izay asaiko atao fotsiny ianao e. Sinon aleo tsy miaraka isika. Izaho kosa. Aza be resaka be koa fa na ianao manaiky hoe oui na ianao mandaa hoe non dia milamina ny jeu. Donc miara-mipetraka isika. Ary izay alehako no alehanao, ok? Ok, d'accord.
Temezao a ianao miteny gasy fa aza modikisaka. Ny 800 ny resaka nataoko teo any ka teny gasy daholo. Rehefa tsapako fa tena sahirana be ianao a, nanaraka an'izay hoe nanakatra an'izay lazaiko vao nampiko tosika tamin'ny fiteninao. Tsy nisy sy nazava taminao izy teo na dia mbola tsy nahafeny teny frantsay tsara aza, n'est-ce pas chérie? Eny, ezako foana. Tsy noana ve ilay zanak'olona mbola tsy mety vita foana izao resaka izao ry voahirana. Efa ho avy re! Resaka tsy vita hatr'izay kosa angamba efa tsy ho tapitra intsony na ho maraina aza ny andro ka. Marina efa tsy haritra ilay mitsanga amin'ny toetra eto ka. Nahatsoana ihany ny farany nareo. Mety mba noana io vinatona io izao fa tsy samy teniko. Sa ahoana ry Daniel? Asa te manao zavatra anala baraka re. Mba adin'io ihany izay tokony atao rehefa misy ohatran'izao. Io indray papa. Mba aleo re androsony olona aloha fa inona koa ary ty e. Ny anao avy dia menomenona ny atao be. Hita ho ary maman. Ka ela loatra Papa avy agaga mitoetra antsony e. C'est désolé mon fils. Ao petra amin'izay Daniel. Ao mahazo toerana e. Merci hein. Taty amin'izay ilay sakafo ny maninao raha matoty haingana ianao a. Efa haiko re izany a. Midira hono Daniel. Tsy takonge izay tsy hidirandry papa fa miazoazo fotsiny eo ambaravarana io e. Misaotra betsaka nareo nampandroso hein? Excellent. Nivoatra be ny fiteninao ny tenin-drazanay a. Toy izy fa tsara ry se a. Merci. Mahazo tsara ny teny malagasy mihitsy Daniel ka. Za dia ny tanaka fotsiny. Za efa hainareo fa mbola tsy dia mahafy loatra ny teny vahiny ka mezahako natao motamota teo dia azony. Izy raha teo koa moa nampifangarongaro ny fiteny roa teo ka nifankahazo tsara ny teninay roa ka. Tsara izany. Mandeha tsy kelikely. Mahafana ny resakareo. Gageria fa afaka amin'ny teny malagasy Daniel lo. Oui, eny. Fa reto aloha ny sakafo maivana irantsika mihinana e. Reo ny kely vao homako tao. Bon appétit. Io ny tao ravinata. Aza mihafahafa tsony fianao nge fa aleo za mihitsy na mahana anao fa ianao to mbola menamenatra beko. Je peux? Oui, mety sady tiako. Ianao ndray zany aleo fanako. Tu veux? Ka anjarako izao mamahana anao. Zany koa ve dia mety. Ataovy tia mifamahana izay aloha ny efa masaka ato an-tsaiko. Manaraka izy afaka mamahana anandray. Ekena? Sy ataonareo eo tsy maninona e. Tsy ataoko fantatrareo kosa aloha fa efa tsy hotsony izao ny sakafo fihinako fa mibibin-drano mbola manta isan-karazany a. Efa tsy ela koa nge ny fotoana aheto e. Ora fitsy sisa no isaina. Fitaiko mialohan'ny sasakalina ity valifady ity dia veloma manomboka an'io koa ny fiainan'ny tany fa any anaty rano koa mahita ny toyany e. Efa tsy tiana be isanareo pon'ny tantsony koa izany voahirana izany manomboka izao e. Efa tonga zanaky ny ranondraha teo ka aleo hiavaka fa fiainana samy hafa e. Sery papa sy maman pe nofinofy e. Daniel, mireny ianao fa tonga ny fotoana. Mila vitantsika mialohan'ny sasakalina ny mission. Fa mifiry izao. Jereo ny famataran'andro miantona amin'ny orindrina io fa aza manontany tsony e. Il est déjà 10 heures. Mila anao havita niraka mpanaoviko anao a. Raisy tia ka midana mandeha. Minao fa efa natory tsara izao mivady izay. Tandremy sao dia mivadika. Non. Tingana farany takiako aminao io. Aorinan'izay vao anorina fiainana vaovao miaraka tsika. Ok, d'accord. Satria tiako ianao ka manaika. Aorinan'izao
afaka miaina tsisy mpanengely tsontsika eny ary dana amin'izay fa efa lera mapety azy tsara izao hoe tsy mety mivaravarana rehefa amin'ny alina ohatran'izao ka atosika moramora fotsiny dia ivoy fa ajery eo tsara ihany so sanatria ka mbola tsy regniko akory izy mivady rehefa azonao tsara fa azo tory izy roa dia sakafo le entina mahafaty izay nampitondraiko anao iny eto izany miandro anao ary fa afaka nara-po amin'ny vatako sahady ianao rehefa tanteraka ao an-tsakany sy andavany le mission nampanaoviko anao marina oye ok tsy ela any za tsy ela ndana amin'izay ary lasa avelako divy lavidavitra aloha vao arako fa dia tena salo le Daniel zandra mba misalasala akory ty izy tamin'ny mpitiavana marina iny fatila ary aleo anaraka amin'izay aleo avy dia atao ety an-tanany ty lakile ty fa mba tsy hahavery azy na dia sekondra ray aza iny fefaniditra iny radany kely afozo eto ny nofinofinareo mianakafo fa raha voahirana indray tsy ho azonareo na hito mansidradradratra eo azy idiko amin'izay ty varavarana eto amin'ny lalatsary ty zay veloma matesa daholy hiala teto amin'izay efa hianan-keran'ny trano izay ny entina mahafady eo ka so dia izaho indray no fahateto raha tara kely fotsiny tsy isy ho tafavoaketo na i papa na i mamo ay moa mbola eo koa Daniel ho aiza amin'ity trano mihidy eo anefa vitako mivalifatiko eo voahirana teo sokafy afa midy ty mashery manamora aiza ianao to tsy misy mamaly non tsy te ho faty ato fa hovakiko ty varavarana ty suis désolé zay efa vaky ty ka voahirana aiza ianao tsy ato ny efitranony ato nakaiza tena maheno olona za ny ivelany miazakazaka dia mety ho voahirana lala ny vady ka ifakahitatsika on verra la suite anaovako ty blouson mainty ty hoentiko koa ty pistolet ty pasiko ty maty manaraka an'ireo ray aman-dreninao ianao rehefa tsy ho mbola tsy lasa lavitra ianao voahirana tongeto sahady aty zareo izay efa tapitra ny tsitsitra ao an-trano samy miseho be atoka nefa izao aiza tsy ampy namindiko akory nefa izany saika namidy ambongadiny tamin'le vazatsy manjary tapitra hatreto lalaory le tsy manjary ty mpamadika sy mpamitaka oay zany fahatairako marina fa iza koa nefa izany Daniel toujours vivant ary anao inona ety amin'ny rano ety sa
Inje neritreritra dia ny hevitra malaky ny atongavan-tsaina hoe aleo mamono tena. Daniel, fa tsy mbola... Oy, tsy mbola maty za. Ianao hitanao mijoro tsara izao za. Misy mbola tsy vitako ka zay no atongavako. Hitanao ty pistoleko ty. Dia hoe ho fatinao amin'iny ve voahirana? So dia manono fiara leranga ty. Aleo fa zeraintsika maty. Ho diako resy ty aloha mba hamoran'ny ady. Ny andro raha teo ty alina. Bon, ka ahoana? Tao tsy miteny. Ataovy ambony tanana fa mbola tsy te hamono anao eto tonga dia maneke fotsiny ny voahirana. Sa tonga dia apokako ty. Azonao. Fa manaiky ahy e. Bon. Rovoko amin'ny tanako reto fasika ambany reto dia raha rafako ny tarehany any. Ty alona ianao e. Attention Ina koa zany zavatra nalefany tamiko zany. Loza. Kay. Ditsoka ny masoko. Ay, vao masoko. Dia miala tsiny ary voahirana fa tsy maintsy amaly. Aiza, totsy vo. Aza misahirana ianao fa ny nama ataoko tonga aloha e. Ino tatazo e? Kay. Maty marina. Mianjera. Tena fetsy ty sipty Izy tsy voakory kanefa za ty vonindrobe zao. Ary tena vato mihitsy no nitorahany ateo mato. Mianjera mitolefika ohatran'izao no, tsy misy anaiky resy mora zany eto Iarina. Soafara. Iny fa miondrika indray. Amelo afany telony non kosa. Iny ty. Oay, tena voatifitra ny leva saboramena tsy manjary ty tanako. Aleo hialaingana ka. Iny fa nianjera. Ary tisakisaka ho aiza izy zany. Itsoka ho aiza. Non. Papay e! Ary toy nitsoka anaty rano. Tsy ho aza tsony ianao voahirana. Hoe efa voakendry be mihitsy izy teo. Ary aleo amin'izay ny bandy hiala. Tsy maintsy nisy na iny pobasy teo iny. Vas-y. Oay, ary toa mety be tsy mety foina amin'ity lakileny mena aty ny vavahadin'ny rano. Fa ahoana koa ary izao? Sa ve mety mivory ry zareo Na izany aza efa nilaza tamiko kosa angera soan-drano fa afaka mivoha foana ty varavarambe ty amin'izay fotoana rehetra tiana hamoahana azy. Ankoatriny hoe nisy nanotafady na nisy nandoto ny rano. Magaga. Aleo rangahy dodomboka any ty Odio! Efa tafaverina ny zanaky ny rano namitahirako. Mba voaio! Efa fantatro fa ivoahirana io saingy efa no hidiko tsy hisokatra intsony ho anao ny ato Satria nahoana? Satria nisy fehipetra tsy nohajainao ka tezitra aminao aho. Indro voasaza ianao tsy ho isan'ny poniny ranontsony. Fa fehipetra tsy nohajaiko? Mba hampafantaro aho efa tena tsy azoko zany Na loto vokatry ny raha lazaka tsy voatandrina ty rano ty kanefa dia namepetrany amin'izany mafy mba tsy hiseho eto zany. Oka fa mazava tokoa samy naratra na zana Daniel ka zany na tonga ny rano fobotafady. Tiso ifonako tena tsy fidiny rery andriambavy
mamelara mba azo atao e. Dray. Tsy afaka amindra foa satria fahotana tsy azo ivalozana no nataonao. Tia ahoana zany a? Ho aiza dia ninona koa? Iverina eny ambony tany? Sia! Ka tsy maintsy izay ny zavatra miandrendry. Tsy te sitrapo kosa nge. Fahotana tsy niniko iny e. Ny antony dia noho Daniela nikasahanao tamberim-baly fahatamiko e. Tsy mety ho ahy e. Fa ianao ve tsy mahazo resaka e. Samy tompona ndraikitra nareo roa. Ka inona tsy moa zany ny ampisiko raha izany ka? Tsy aleo maty. Finoy aho. Aleko lavitra maty e. Raha maty aho mantsy adiniko ny mahirery aho satria ny fanahin'ireo efa maty mety mba isy afaka ifaneraserana. Tsy mamono olona tsy misy antony izay ato a. Matoa tonga amin'ny famonoana izay dia efa tena fahotana faritapony tsy azona iliferina izay. Anisan'izany ny mitondra kisoa na mini mitondra zava-pahady eto aminay eto. Eo moe, mengavo rera mbola azo atao ihany. Tsy foko loatra amin'ny fiainana efa niainako tato andriambavy a. Aleo mba hiara iena aminareo na dia hanompy ihany azy e. Zao are, omeko chance ary ianao ka dinio tsara. Zany, hoe ahoana? Ny safidy ray a, dia io efa voalazako teo io satria na tianao, na tsy tianao, dia ho voafetra ny fiainanao. Tsy afa manoatra aho e. Ary tsy maintsy alaiko aminao reny hery mahagaga sy fahaizana nomeko anao reny. Tapaka manomboka an'io ny mamponiny rano anao. Afaka ora vitsy manko dia ho sempotra ianao ka tsy ho afa iaina toanay intsony. Zay no antony tsy maintsy hiverenanao eny an-tanety. Ny safidy faharoa raha mbola tianao ny ainatondray dia izao no izy. Tsy maninona fa ilefitra aho raha vonona ianao hanatanteraka ty solon-tsazy izay takiko ty. Tsotra ary tsy ho sarotra aminao nefany. Mila tonga anao eto Daniela. Ireo zany safidy roa tsy maintsy isafidianako. Eny retsy a. Tsotra kanefa mety ho sarotra aminao raha misalasala ianao. Saingy efa fantatro sahady ny safidy ny fonao vao hirana na dia mbola tsy ny lobava azy ianao. Misaotra fa nanaiky ny fiangaviako ihany ianao e. Le safidiko moa tsy efa fantatrao zany ka inona tsony moa zany no teneniko e. Efa ny anorom-ponena anato raha teo ange masaka ato an-tsaiko e. Tonga ko eto raha i Daniel zao alina zao ihany. Tsy ataoko trahamaraina akory aza. Zany mihitsy ange no izy e. Tsy azo atao trahamaraina fa sao isahita ny hitondranao azy aty. Mbola tsy nidify lavitra izy zay raha amintsika miteny zao. Mahazo matoky ianao randriambavin-drano. Le tsodrano ohatry ny mahazatra ny tedavo. Mihinao fa tsy ho lavinao kosa angamba. Mandro soa ary fa misokatra ho anao ny varavarana. Ka ty varavarana mity ahoana? Ampidiro le lakile any aminao fa hivony vavahady be manidiny rano e. Misaotra ary e. Oay, tonetiny sokatra tokoa. Ay, faly be a. Tsy vitako tsony. Reraka. Tena very raha be ka tsy afaka tsony. Raha tsy ko tiana azo aty ka. No. Raha zay manjoa zay marina tsy ho lasa lavitra tsony a. Iantso vonjy aho ka mety isy aheno ihany. Nefa tsy ohatra ny hoe mamo iantso polisy amin'izany a nefa satria nisy an'iny bobasy iny teo. Ty basy ty raha teo miasa amiko ka tsy ariko aty. Inona re no ataoko? Kay,
tena miezaka miarina fa tsy mety, tsy maintsy antso vonjy aho fa izay idonany ihany idonany sy afarany, tsy maintsy avotra aho. Vonjeo e! Au secours! Izy zao fa misy inona e? Mila vonjy re tompoko. Fa aiza ianao zany? Eto ambody vato be zao, manao akanjo ba mainty sady aleo fa hiezaka hitsangana mba ho hitanao. Aza mihetsika eo fa ho avy aho, efa hitako misy anao e. Merci, misaotra tompoko, tsy maintsy valiko zao soa ataonao amiko zao. Naharatra be ianao zany a, mitehany eto amin'ny soroko ary ianao e. Merci. Aleo tia ny lalana le atsika fa ty akaiky tanàna no tsy lavitry ny hôpitaly raha teo. Arabe mantsy nao ambony ao raha afaka nyty lalakely ty tsika. Merci. Très gentil. Misaotra anao fa ho avotra. Fa vazanga ianao zany? Tsy te hitako endrika mantsy ianao ko. Oui, vazaha fa afaka mahay miteny gasy kelikely. Ianao azy efa mahay be fa tsy kelikely zany ko. Fa entinao aiza moa atao lalina be vato sady mangina le atsika? Kely sisa de tonge. Ok, d'accord. Manaika. Ianao aza mba nanavotra. Zay de tongotsika. Quoi? Anao inona eto atapon'ity vato be ty tsika? Ary ianao tsy... Ie, voahirana. Tongotsika. Voahirana? Sayanty e, eno a. Vao nanova feo sy ny sarita-bolo a de fanina tanteraka le vazakeliny seho azo mahery fo a. Non. Tsy afaefana hitsaranao e. Aleo any amin'ny tompona andraikitra amin'izay. Ny anjarako de mitondra anao eo anatrehany mba ho tambony fahafahako e. Non. Aiza basiko teo, matoko ty any. Efa ty atanako ty o. Tsy napozinao ve? Aleo fa atsipoko any amin'izay averezany anty e. Zay! Tamin'ny fomba ahoana Tamin'ny fomba tsy napozinao re. Ary andao amin'izay fefa miandry antsika ery zay ry zareo mponin-drano e. Tonga sonareo mandrosoy misokatra avy hatrany ny fitsarana. Ndriandriambavy a, atolotra eo ambany fahefanao ny fitsaranany aminay roa satria efa nandotony rano tokoa izay ka miandro ny sahasahaza ho anay roa araka ny lalàna mifehan'ity rano be ity re zahay. Misaotra anao a, tanteraka ao tokoa ny iraka nasaiko nataonao ko satria efa nanao izay amin-drano fo taminao a, efa nao atsaka sandavany zany sady tratra nao ara-potoana ihany koa. Ka indro sy tomboko ny didy famaizana anao no reo eloka voalaza etsy ambony. Afahako ianao sady raisiko indray ho anisan'ireo mponiny rano toanay ary omeko anao ny hery sy ny fahefana feno ahazana-drano anao. Misaotra anao namela ny heliko ry Andriambavy. Eto ary de hitodika aminao koa saro-tovolahy. Eny tompoko. Manana ireo fady sy asina mampiavaka azy ty rano ty ary misy tompony ihany koa. Nodikainao anefa izany fadiny izany. Ny rano latsaka ao tsy ampy heverana teto amoron'ity rano ty a. Le omaly iny ny antony. Tsy fidinao amin'ny voahirana raha teo ange ny namaly anao satria voatery ny aro ny aina izy. Izany no anafahako azy tsy ho anisan'ny meloka amin'ity raharaha ty a. Ka
tsy fidin'io ary tsy ameloko azy zany. Aleoko tsoriko aminao fa raha nisy kely ange ka maty ny entona mafaty tao an-trano koa. Raha maty tamin'izay tsy nisy izay raha latsaka zay teto. Ny raha iny ametraka ilay entona mafaty amonoana ny rainy sy ny reniny no ny fanarahana fa sao de anelingelinanay hono zareo fa ny fahaveloman'izo vady izay so manelingelinanay ka tsy afaka hiaraka malalaka izay. Kanjo mono ny tafapetrako ilay entona de iny izy no tsy hita hoe nakaiza raha tsy efa namaky ny varavarana nidy de namany maty tao koa angamba. Asa aloha hoe iza no tena namatika taminay. Aloha moa mahatsiaro diso fanantenana tanteraka natrehan'izany ka naleoko ny safidy ny amarifaty aza na de tsy sitrako loatra zany tompoko. Efa fantatro na tsy notantarainao aza zay voalazanao teo, saingy afiranareo samy rery-tany zany, anareo samy olombelona, disadisanareo ka tsy hidiranay mihitsy. Fa amin'ny fanjakana zazavavin-drano na iza rehefa nanota fady ny toerana misy anay de tsy maintsy voasazy araka ny lalàna manan-kira ato aminay. Lalàna samihafa ny antsika ka tsy mitovy mihitsy na hoterena azy, tsy midika velively nefa fa manamaivana ny lalàna napetraka reo akory zany. Dia tsy misy pitié mihitsy, tsy misy indra fo amiko mihitsy izany. Melohako tanteraka ianao. No. Avy aminao no tena fototra ny zavatra rehetra ka tereniny lalàna misy ato aminay anasazy ianao. 3 andro sisa ny fe-potoana iainanao ato. Saika nompo sy anatanteraka izay zavatra rehetra irin'ny mponina ato an-drano ianao. Rehefa tapitra 3 andro io de ho faty ianao satria efa mahalala ny tsy ambaratelon'izao fanjakan'izao ka voatery zay tsy hamelanao iaina malalaka ao aorianany io 3 andro io. Dia ho faty zany aho. Nefa zavatra tsy de sitrapoko akory fa zay efa voalazako taminao zay no izy. Afaka ny anao inona moa izany no anjarako. Eny manaika ataovy izay tianareo atao amiko. Mahazo miteny kely ve Lazao raha misy tianao lazainy. Daniel, Oui. tadio fa naniry akolaka an'ireo ray aman-dreniko ianao. Rehefa tsy nanaiky an'izay ny fanarahanareo de naleon'izy mivady namoy ahy satria anala barakazo ny eo anatrehanao ny fiziriziriko tamin'ny hevitro. Ny finoany zareo saingy tsy maty ka zany de zany no antony valifatiko e. Sitrapoko zany saingy nataoko no hoe zareo nafoy ahy e. Ny ekeny tokoa ny filazako fa nisy nanavitra kanefa tsy tao an-tsaindry zareo de zany ka efa mifatotra tongotra matanana raha na tsy hipitato anaty rano e. Kanefa marina tsy mbola fantany ary tsy fantatrao koa de io andriam-bavy io na velona ndraika natoy izao ahy e. Nangoraka izy satria nahita sy natsapa ny alaheloko. Velona zao de zao hitanao zao. Eny c'est ma faute. Efa resy ampy zay. Tapitra ny fitsarana ka mengava mba samy hitsangana nareo. Atsara ny fifamaliana. Ho anao ry voahirana, vonjeo reo namanao. Ho anao kosa ry tovolahy, mila manaraka ianao. Vita ny fitsarana nareo. Mifona re tompoko. Je m'excuse. Avelao are. Non. De zao sisa ny farany fiainako tsy sitrako zao. Tsy safidiko saingy
io ny lalana efa voasorotra ho andray aloha ankehitriny tonga ponin-drano ary ireo fombafomba rehetra fanao andro zareo ato koa tsy maintsy arahako betsaka aminareo mety hanome tsiny aho hoe izany diso meloka satria sanamonan'ireo nahitako masoandro kanefa amiko dia ny safidy no manandanja eo amin'ny fiainany ny tsy fanatsana ny safidiko ny naparatra ny am-poko ka navitako ny ohatr'ireny raha ohatra ka nanaraka tsara ny tantarako ianao angamba kosa nalala tsara fa tsy sitrapoko mihitsy no lasa zanaky ny rano na ponin-drano ohatr'izao ny afatra tiako ho tsaronao amin'izao tantarako izao dia tsotra ihany adzao ny safidin'ny hafa raha tia hanome lanja ny safidy anananao ianao misaotra anao ny aino natolotry ny malay misaraka groupe-nareo teo ny fizarana farosady farany tamin'ilay tantara mitondra lohateny hoe tsy dia sitrapoko tantara no soratan'ny Ranja Hermayam na Erinarindra Erika novelomin'ny Tsiry Tovo Ianasoa niaraka tamin'ny Iary ary Saloy nandray fiosonana totosa Tovo Andriambololona studio ny Prod fotoana ny tantara eto amin'ny RDA